Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny fivarina lehibe indray raha lasina mbamalala ny aminao amintsika amin'izao fotoana izao fa alibe mihitsy ny tena komena aminao eto indray androany. Dia manona fiadanany tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantsy eto amin'ity androany ity. Miarabanao tonga soa matsara eto amin'ny fandarana vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpikamana ato anatin'ny groupe izay maharesy manantena sy mino tokoa fa hifampahery aminao indray eto amin'ity androany ity. Androany nao vao tonga eto dia teteny aminao hoe tsy kisendasenda koa ny atokaviny taveriko foana izay teny izay satria resy lahatra mihitsy fa amin'Andriamanitra tsy mba misy parazara sy kisendasendra zany. Fa tonga eto ianao androany dia noho ny antony tsotra ihany dia hiteny aminao Andriamanitra. Misy afatra tianorenao eto amin'ity fotoan'ity androany ka aza vadika ny telefoninanao aza mbola vadika aloha fa mareta hatrampany ary mandray anareo amin'ny fifaliana nareo rehetra izay tonga eto amin'ity androany ity. Da entiko manokana ranabavy $100 izay niditra voalohany teto androany antsika moa izay miditra voalohany dia ometsika tsodrano. Ka ranabavy $100 miaraka mahazo tsodrano aminao ny namanao rehetra any Koweït, Arabie Saoudite, ny any Chine ary ny any Madagasikara. Ka ity ny tsodrano nareo sanam fahaenina amin'ny 20 andininy faefatra sy fahadimy. Antso izy ity moa fa tsy hoy ten'Andriamanitra ampifalio ny fanahin'ny mpanomponao fa ianao tompo no ananganako ny fanahiko. Fa ianao tompo no tsara sady mamela heloka ary be famindrapo amin'izay rehetra miantso anao. Halleluja. Ampifaly anareo ny Andriamanitra ary amindra fo aminareo fa miantsoa azy dia ny famindrapony anie tsy ala aminareo mandrakizay. Salama fa enina amin'ny 20 andininy faefatra sy fahadimy ny tsodrano azonareo teo ranabavy $100 dia tahiny tompo isika rehetra raha iso ampifaliana izany tsodrano izany. Nanarakaraka ny $100 avy Koweït teo dia Fabiola mbola avy any Koweït ihany koa zanak'andapa. Dia nanarakaraka azy tao Koda Leonie Arabie Saoudite dia tahiny Jesosy $100 Koweït. Tahiny Jesosy mampionina France. Tahiny Jesosy Elizatsiala Koweït. Nambintso Macrine Koweït. Sirina Rosemina France. Ilkarak France. Fantin Lanina France. Dia tahiny tompo Soameva France. Kadaka Malala France. Nambinina Tsinamboanela France. Lantenina Richardine Madagascar. Nambinina Suzelle Suisse. Bartel Madagascar. Yama Koweït. Tina Rakotorzaka France. Rodine Koweït. Miry Arandriamalala Madagascar. Tahiny Jesosy tonga soa artisanat de Madagascar na Babylina France. Zamina camarade Jesosy
Français ihany koa, tonga soa, Andrianjavoniasina, Madagasikara, de tonga soa koa i iny tompony asina. Ando Andry France, Côte d'Ivoire, Belgique, Finlande, Côte France, Marie-Jo États-Unis, Marina Tiana Canada, fambeazana vitahina Madagasikara, Mami Koweïty, Tojo Allemagne, Berta Koweïty, Fabiola Zanakandapa, efa noteneko teo, Itody Raounso France, Falerito France, Sisson Sandola, Angelina Rodriguez, Arabie Saoudite, Yaina France, tonga soa, Alléluia, faly mahitanareo. Iny tompo daholo a isika mianakavy maritatra amin'ny falany daholo. Alohantsika aloha ary mialohan'ny zavatra rehetra dia tahaka ny fanaontsika isan'andro ndolotsika hivavaka metraka ny fotoantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ka andao hivavaka fanomboana metraka ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra na vavisika Côte Léonie any Koweïty amin'ity androany ity. Da iny tompo Côte Léonie anao ny fitenenana. Alléluia. Miandry kely azafady tompoko. Miandry kely sika azafady lasitsika. Pastera nanome fitenenana tain'i Jesosy pastera menakavy tain'i Jesosy tsika rehetrarehetra izay manaraka izao fandaharana vavaka fiambenana zao. Mbola hiary vavaka antsika metrahantsika ny fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Ry Andriamanitra renay tsara indrindro, misaotra anao izay midira mankalaza ny meny voninahitry ny anaranao satria mbola nitantaninao sy nirembeninao izay tsirairay avy natratraranay izao fotoana izao Jehova. Tsy nierinena ny tanjakeza ny fitiavanao sy ny famindramponao dia ankehitriny Jesosy. Misaotra anao Jesosy no fiarovanao anay tsirairay avy tamin'ny tontolo andro ny izay rehetra nalehanay sy izay rehetra nataonay. Mbola nahafahanay nanao ny asanay Jesosy malalo ary tonga soa mantsara eto Jesosy malalo. Dia ankehitriny koa Jehova Andriamanitra, misaotra Jesosy malalo, mbola mifona eto anatrehanao Jehova Andriamanitra raha misy tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao nataonay tsirairay avy. Mamindrafo aminay, mamelailoko aminay na tamin'ny fiteny na tamin'ny zavatra nijereny masonay zany na tsentseenanay Jesosy malalo. Mifonako eto anatrehanao Jehova, mamindrafo aminay, mamelailoko aminay dia ankehitriny Jesosy malalo mangataka ny fanatrehanao sy ny fanahy masonao ny hanatrika anay eto Jesosy izay tsirairay avy isan-tokantrano Jehova. Fanahy masonao ny hanatrika anay Jesosy malalo sy ny arakofo amin'ny ranao koa Jesosy malalo, ny fitaovana ndesina mitanterana izany sy ny connexion anay tsirairay avy Jesosy. Arakofo amin'ny ranao Jesosy malalo, ary ny zavatra angelingelina anay Jesosy malalo, laviro anay tsirairay avy Jesosy malalo, mbo hifantoko eto izay tsirairay avy Jesosy malalo, ary mbola apetroko feno am-pelatananao koa Jesosy malalo. Ry mpanomponao izay tondra ny teninao sy izay pastera melabelatra ny torotiny sy eko ilay tondra vavaka amin'ny firenena Jesosy malalo, fanahy masonao ny hanatrika izy rehetra tsirairay avy Jesosy malalo. Dia mbola soroko lehibe anao zany Jesosy, ary mbo tsy tapatapaka ny fandarana anay Jesosy malalo. Dia apetroko feno am-pelatananao zany vavaka zany, misaotra Jesosy malalo, voninahitra anay ho anao iririany, fiadanana kosa ho anay tsirairay avy. Alléluia. Amen. Alléluia. Mankasitraka indrindra andranabavy Côte Léonie isika tanatin'izay vavaka matsiro mamy izay noentiny tamintsika teto izay androany. Andriamanitra manaraka pasoavana amaly fitianao mitombozy hatrany dia mitomboa fasoavana ranabavy Côte Léonie dia maherizy hatrany amin'ny asan'ny tompo. Alléluia. Ataontsika nao hira anankiray ataontsika teritia dia rehefa avy eo hiditra eto amintsika eto ranabavitsika $100 hitondrantsika ao anaty tenin'Andriamanitra. Alléluia. Minofinaritra daholo ary isika rehetrarehetra dia tahin'ny tompo.
Du 17 au 29 juillet. Alléluia. Nasina pubakely aloha. Alléluia. Tahiny tompontsika rehetrarehetra tia anao koa Jesosy. Alléluia. Tia anao koa Jesosy. Tahiny tomparitsika rehetra tsara nira, mamy nira. Sorantsika an'Andriamanitra zany. Hitra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ary tsika. Ozy mampionona mantsy anao hoe aza manao be resaka lavalava izy rehefa ilay amin'ny voalohany izy satria sitrany hoe mavita toroteny dia tapaka ho azo ihany dia marina tokoa zany. Alleluia. Sisika resaka lava be raha tsy amin'ny fotoana tokony isian'ny resaka lava fa tonga alohantsika dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izay rahantsika amin'ny ranabavintsika ranabavintsika $100 nitondra toroteny androany. Alléluia. Ary dia sorantsika sady zany
dia doary izy sao dia ampandrosotsika ranabavitsika $100 dia meno finaritra daholo laso ny araba izay mbola tsy narabaina Angèle Pagès tonga soa eto France izy Jesosy Mpandresy mihaja ao Madagasikara izy tahiny Jesosy zay taongreo mbola tsorako koa halleluia ndao ary lasa arytsika avy hatrany eno tenin'Andriamanitra tahiny tompo ranabavy $100 vita moa ny toloteny dia velony tiany avy eo mamerapiratra ny tenin'Andriamanitra tahiny tompo isika rehetra. Halleluia dia mankasitraka pastera nanome fitenenana dia tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy rehetrarehetra izay mpanaraka CPN vavaka fiambenana dia mirary fiadanana Jesosy mirary fanatrehan'Andriamanitra anatrika mitokany tranontsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao amin'izao ora izay mitsika ny tenin'Andriamanitra dia fiadanana ny ho antsika rehetrarehetra izay mpanaraka fandaharana sy fandaharana andramaka izao sy akiradio dia raitsiko fifaliana ho fahasoavana ho no mbola afako ifampizara amintsika androany ny tenin'Andriamanitra jerentsika re ny tenin'Andriamanitra raitsika mibebolontsika any amin'ny bokiny salamo fa eniny amin'ny telopolo vakintsika manomboka amin'ny andininy voalohany farangantsika amin'ny andininy faharoapiny folo salamo fa eniny amin'ny telopolo vakintsika manomboka amin'ny andininy voalohany farangantsika amin'ny andininy faharoapiny folo dia raha samy mahita izany atsika dia vakintsika ary ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ho an'ny mpiventy hira nataon'i Davida mpanompon'i Jehova ny ota ato am-poko ny amin'ny ratsy fanahy tsy misy fatahorana n'Andriamanitra ao aminy fa miara-habatena izy ny amin'ny tsy ahitany helony ka mankahala azy ny teniny vavany dia faharatsiana sy fitaka efa mihadala izy ka tsy mitsaritra tsy hanosoa faharatsiana no saintsainany eo am-pandreny mitsangana eo amin'ny lalany tsy mety izy ny ratsy tsy mba laviny akory Jehova mipaka eo amin'ny lanitra ny famindramponao mihatra amin'ny ravina ny fahamarinanao dia tahaka ny tendrombohitra avo dia avo ny fitsaranao dia toy ny lalina indrindra ny olona sy ny biby dia sambo vonjenao Jehova indreny fahatsarany famindramponao Andriamanitra ka mialoka eo amin'ny aloka ny elatra ny zanak'olombelona voky ny matavy ao an-tranonao izy ary ony fa fifalianao no ampisotroanao azy fa ao aminao no misy loharanonena ny fahazavanao no ahitany fahazavana ampahareto amin'izay mahalalanao ny famindramponao ary fahamarinanao amin'ny mahitsy fo aoka tsy hanitsaka ny tongotra ny mpiavonavona ny hampandositra ahy amin'ny tanany ratsy fanahy indreo efa lavo ny mpanao ratsy naripaka izy ka tsy maharitra. Halleluia amen. Ny soramandy jerentsika ny maharatsy ny miala amin'Andriamanitra ary ny mahatsara ny mihavana aminy. Raha jerentsika ny tenin'Andriamanitra dia misy zavatra anankiroa tian'Andriamanitra ho tenenina eto hoe ny vokatra ny faharatsiana miala amin'Andriamanitra sy ny vokatra ny mahatsara ny fihavana. Zavatra anankiroa dia hoe mifanipaka ny hoe ny anankiray miala ny anankiray manamboatra fihavana. Zavatra anankiroa dia zavatra efa tsy tokony hoe zavatra tsy tokony hitratro nefa mety atratro. Ino moa izany ry havana? Ny fahotana dia anisan'ny zavatra mampisarika antsika amin'Andriamanitra ary misy tenin'Andriamanitra mihitsy milaza hoe fahotantsika no mampisarika antsika amin'Andriamanitra. Eto ry havana amin'izao fotoana izao raha jerentsika tena hoe efa amin'izao andro farany izao fa be dia be mihitsy olo hoe miala amin'Andriamanitra ny hoe olo hoe tsy mahafantatra mbola mivavaka izy fa nefa miala amin'Andriamanitra neto hoe miala amin'Andriamanitra ry havana dia hoe tsy hoe direct hoe mandeha any amin'ny toeram-pandihizana izao tontolo izao tsia fa neto hoe miala amin'Andriamanitra ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra fialanao mididin'Andriamanitra fialanao fatahorana amin'Andriamanitra fialanao amin'ny fahamasina tena izay ry havana ny
zavatra ny atao hoe fialana amin'Andriamanitra ry havana amin'ny alalan'ny fahotana izay ampidirintsika ao anatintsika mitondra fampisarana antsika amin'Andriamanitra. Raha jerentsika ny tenin'Andriamanitra eto hoe ny ota milaza ato ampokony amin'ny ratsy fanao hoe tsy misy matahotra an'Andriamanitra ao aminy fa miarahaba-tena izy ny amin'ny tsy ahitany helo ka hankahala azy. Ny tenin'ny vavany dia faharatsiana sy fitaka fa efa ny hadala izy ka nitsahatra tsy hanao soa. Faharatsiana no sentsenana eo am-pandriana mitsangana eo amin'ny lalana tsy mety izy ny ratsy tsy mba laviny akory. Izany ry havana ny olona miala amin'Andriamanitra. Raha jerentsika ty tenin'Andriamanitra ty dia olona jeren'ity tenin'Andriamanitra ty dia olona efa avy nanao soa, ny olona efa avy natahotra an'Andriamanitra. Ity tenin'Andriamanitra ty olona efa avy natahotra an'Andriamanitra nefa amin'ny alalan'ny ota dia lasa tsy fatahoran'Andriamanitra izy dia lasa tsy fatahoran'Andriamanitra dia lasa manandra-tena. Dia izay ry havana dia anisan'ny tena hoe zavatra tsy kasitran'Andriamanitra ny fanandran-tena tandremintsika kristianina izany manandra-tena fa fanetren-tena no ampianarin'Andriamanitra antsika isan'andro isan'andro. Ampianarin'Andriamanitra antsika mba hanetry tena foana eo anatrehan'Andriamanitra. Halleloja. Dia ito ry havana raha jerentsika ty tenin'Andriamanitra ty hoe milaza izy hoe faharatsiana no sentsenana eo am-pandriana mitsahatra eo amin'ny lalana tsy mety izy ny ratsy tsy mba laviny akory. Halleloja. Izany ry havana dia afantarantsika raha hoe ohatra ny tsika hoe tsika taloha ohatrany hoe tena hoe tsy miretsi-kombakomba amin'ny zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra rehefa tafiditra amintsika ny fahotana raha tsy mibebaka atsika dia lasa manao ratsy foana dia lasa misentsena ratsy foana, lasa mitsahatra amin'ny hoe ohatrany hoe tsika taloha tia manao asa soa dia lasa tsy manao asa soa dia lasa tsy matahotra Andriamanitra mihitsy. Izay ny ry havana ny vokatra ny fahotana izay hevitra mampisarika antsika amin'Andriamanitra. Nefa kosa ry havana Andriamanitra dia tsy faly amintsika hoe zanako iny dia lasa nanota ambelako any izy faty amin'izany. Tsy ry havana, Andriamanitra dia tsara. Andriamanitra tiany antsika ry havana andovany zavatra efa niomany ry havana. Dia raha jerentsika ary ny tenin'Andriamanitra any amin'ny jerentsika ny tony laza hoe Jehova mipahaka amin'ny lanitra ny famindramponao, miatra amin'ny raona ny fahamarinanao dia tahaka ny tendrombohitra avo dia avo, ny fitsaranao dia toy ny lalina indrindra, ny olona sy ny biby dia samby vonjenao. Jehova indriny atsara ny famindramponao, Andriamanitra ka mialoka eo amin'ny aloka ny elatrany ny zanak'olombelona. Halleloja. Tsara ry havana Andriamanitra tena mamindra fo amintsika izy dia raha tsika tonga eto tsika mety hoe efa tafasaraka tamin'Andriamanitra araka ny teneniko hoe ny hoe misaraka amin'Andriamanitra tsy hoe efa lasa fa tsy mivarotra tsy izany rehefa niala amin'izay sitrapon'Andriamanitra tahaka ny hoe nanamaso tena be anao taloha natahatra an'Andriamanitra natahatra ny tandrina ny didin'Andriamanitra nefa amin'izao ianao dia lasa tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra dia lasa miala amin'ny fahamasinana. Izany ny atao hoe fisarana amin'Andriamanitra ry havana fa Andriamanitra dia tsy manameloka zasy ianao. Mitaona Andriamanitra mba hibebaka atsika, mitaona Andriamanitra mba tonga eo anatrehany atsika ry havana. Ary ny famindrampon'Andriamanitra dia tena lehibe ny famindrampon'Andriamanitra amintsika. Na tahakino aza ny fahalotontsika, na tahakino aza ny fahadosontsika dia mamindra fo aminao Andriamanitra, mamindra fo amiko Andriamanitra. Ndoantsika ry havana sentsena ino zavatra mety hoe nataontsika, ino zavatra mety nataontsika mety nampalahelo Andriamanitra ry havana. Ndoantsika hibebaka, ndoantsika andraindray ny famindrampon'Andriamanitra hiala amin'ny zavatra izay hoe mampalahelo Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Tsy hovariana foana itsika hoe za ty fa mivavaka fa ndo jerentsika ny mombamomba antsika ry havana amin'izao andro farany izao. Dia raha jerentsika ny andininy fahafito andininy fahavalo milaza hoe voky ny matavy ao an-tranonao izy ary ony hampifalianao
ampisotronao azy fa ao aminao no misy loharanonena ny fahazavanao no atany fahazavana. Halleluja. Ao amin'Andriamanitra no zavatra rehetrarehetra ilaintsika. Ao amin'Andriamanitra ry havana fitaka ny devoly zany ao amin'izany tsisy. Devoly moa ry havana dia tsy hoe miseho be amintsika hoe zany devoly tsia fa amin'ny alalan'ny fahotana ataontsika, amin'ny alalan'ny tsy fankatoavana ataontsika no idiran'ny devoly ao anatintsika fa ny mibeko manasaraka antsika amin'Andriamanitra. Nefa ry havana dia n'Andriamanitra eto milaza hoe voky matava ao an-tranonao. Ao amin'Andriamanitra no misy zavatra masoa zasinao ao amin'ny Jehova ry havana. Tsisy tokony hoe ialantsika, tsisy tokony hoe hovantsika, ialantsika amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ry havana. Tsisy tokony hoe ialantsika amin'izany fa masoatsika omen'Andriamanitra tsika. Ao amin'Andriamanitra no misy loharanonena, loharano tsy mety ritra, loharano maharitra mandrakizay ao amin'ny Jesosy. Mandalo izao fiainana amin'izao tontolo izao ity, tsy fantatra antsika hoe ovianantsika no afaka, tsy fantatra amin'izao ry havana fa tsy mifidy hoe mbola kely dia tsy ho faty, efa lehibe dia efa izay vao maty. Tsia amin'izao hatramin'ny zazakely aza efa misy mamona, hatramin'ny olobe tsy manaraka an'izany amin'izao fotoana izao fa tena miaratsy izao fiainana izay iainantsika izao. Deo tsika ry havana fikirintsika ny fitiavana izay omen'Andriamanitra tsika ry havana, hitsakaraka foana itsika ny zavatra mahafalifaly Andriamanitra. Halleluja. Eto ry havana tena nangataka mihitsy ny tenin'Andriamanitra eto milaza hoe ampahareto amin'izay mahalala anao ny famindramponao ary ny fahamarinanao amin'ny mahitsy fo. Aoka tsy hanitsaka ahy ny tongotra ny mpiavonavina na hampandositra ahy ny tanany ratsy fanahy. Indreo efa lavo ny mpanao ratsy, naripaka izy ka tsy maharitra. Halleluja. Nangataka mihitsy ny mpanoratra ity tenin'Andriamanitra ity hoe ampahareto amiko, ampahareto amin'izay mahalala anao ny famindramponao. Amin'iza moa zay amintsika rehetrarehetra izay efa mahalala Andriamanitra, fa nangataka ho antsika ny Davida, nangataka ho antsika Davida nanoratra ity tenin'Andriamanitra hoe ampahareto ny famindramponao. Halleluja. Tsara ry havan'Andriamanitra, tena tsara izy. Dia ndeo tsika ry havana tsy hanamelo tena itsika raha efa tafasaraka tamin'Andriamanitra, raha efa nanao zavatra mety nampalahelo an'Andriamanitra. Ndeo tsika ry havana tsy hanamelo tena hoe zao ve mba mandray fo, dia voly no miteny amin'izany fa Andriamanitra dia mandray antsika foana, Andriamanitra mamela heloko antsika fo. Ndeo tsika tsy hararoatra na dia azay aza, fantatra antsika Andriamanitra hoe mamela heloko antsika, tsy hararoatintsika dia indesintsika nanao foana sanatria satria tsy fantatra antsika sao dia hoe anognenantsika amin'ny afara ry havana. Ndeo tsika hibebaka amin'Andriamanitra, ndeo tsika hanatona Andriamanitra fa tsy tokony hoe hialantsika amin'Andriamanitra. Ao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra ilaintsika, zavatra rehetrarehetra masoantsika dia ao amin'Andriamanitra rery andry havana. Dia ndeo tsika hiavana amin'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra izay novakintsika, araka ny soramandry ny mahatsara ny mihavana amin'Andriamanitra, tsisy faratsiagna, tsisy fatiantoka no miaraka amin'Andriamanitra ry hava-malala. Ao amin'Andriamanitra no misy fandresena tsy takatra ny saina zany ry havana, na dia hoe tsy manana fitaovana be dia be aza ianao dia hiady fahavalo dia Jehova ry havana afaka miady ho antsika. Jehova ilay mpiady mahery miady ao anatin'ny adintsika ry havana. Raha mandalo ady ianao amin'izao fotoana izao ry havana, ndeo magnatoana Jesosy hibeba fa matokisa azy fa hampandresy antsika izy raha misy ady lalovantsika, fa indrindra fa tazomantsika ny famindrampon'Andriamanitra mba tsy hanararoatra antsika fa andeha mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra, hiavana amin'Andriamanitra ny antsika rehetrarehetra, hoe tafahavana amin'Andriamanitra ny antsika rehetrarehetra. Izay no tadiavin'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Milantsika izy, milantsika izy Andriamanitra, sitrapon'Andriamanitra no fatesan-dratsy fanahy, sitrapon'Andriamanitra no mahavery atsika fa sitrapony no andovantsika ny fanjakan'Andriamanitra. Halleluja. Izay no tenin'Andriamanitra nijereko tamintsika androany, voninahitra ho an'Andriamanitra rery any. Mankasitraka anao ny eno dia ho tafahavana amin'Andriamanitra ny antsika rehetrarehetra. Halleluja. Amen. Halleluja.
makasitraka raha napaly $100 de tahiny tompo ianao mahirezatra any an-trany de tahiny tompo amin'ny asan'Andriamanitra. Jesosy hamaly fitianao. Halleloia, amen. Misaotra anareo ihany koa makasitraka andry zareo satria mampahery anjareo foana ny fankasitrahana. Fampahirezana rehefa fankasitrahana ataonareo reny fampahirezana ho andry zareo ka de misaotra anareo, misaotra makasitraka. Jesosy hamaly fitianareo tsirairay avy. Lovely mbola tsy narabaiko Lovely to France i Jessica Patitsy koa mbola tsy narabaiko France emy Manambotso France tonga soa, Lantinirina Liban tonga soa, izy koa zay daholo ngambo. Halleluia. Zay ngamba mbola tsy voarabako de tahiny tompotsika menakavy. Salamo fahinana amby 30. Mahafinaritra ty salamo ty satria milaza amitsika ny marina hoe ny maharatsy ny miala amin'Andriamanitra ary ny mahatsara ny mihavana aminy. Voafehan'izay zany to de tsara Andriamanitra. Miala amintsika de tsy tsara ny miala aminy. Ny maharatsy ny miala amin'Andriamanitra ary ny mahatsara ny miaraka aminy sy mihavana aminy. Halleluia. De zavatra roa tena ijery zavatra anankiroa zay mihitsy tsika. Vakiko loha tena Andriamanitra aminaran'i Jesosy. Vakiko ny soramandry ny maharatsy ny miala amin'Andriamanitra ary ny mahatsara ny mihavana aminy. Anaran'i Jesosy. Ho an'ny mpiventy nataon'i Davida mpanompon'i Jehova. Ny ota milaza tampoko amin'ny ratsy fanahy hoe tsy misy fahataoran'Andriamanitra ao aminy. Eo aloha tsika de efa mijanona. Nendray ao amin'ny Baiboly misy teny tsy mazava aminao mihitsy ary dika zany teny zany. Ny ota milaza ampoko ny amin'ny ratsy fanahy hoe azonareo zao zany iza zao mahazo aza zavatra teneny zany. Azonareo zany hoe ny ota milaza tampoko ny amin'ny ratsy fanahy hoe iza zao mahazo an'izay zavatra zay. Misy fotoana misy zavatra tsy azo de io nefa misy fanazavana ato. Misy telo kely io de zao zany ny tena firafitry teny io atsika zay tsy mahazo ny zavatra teneniny. Misy telo kely zao zany ny tena vaky ny teny io. Misy filazana ny ota ao amponin'ny ratsy fanahy manao hoe tsy misy fahataoran'Andriamanitra ao aminy. Zay zany no mariako voalohany. Zao zany ny vaky ny teny io. Misy filazan'ny ota ao amponin'ny ratsy fanahy manao hoe tsy misy fahataoran'Andriamanitra ao aminy. Fa miarahaba teny izy. Ny aminy tsy ahitany heliny ka ankaharana azy. Ny tenin'ny vavany de faharatsiana sy fitaka. Efa niadala izy ka nitsahatra tsy hanao soa. Faharatsiana saitsainy eo am-pandriny, mitsangana eo amin'ny lalana tsy mety izy. Ny ratsy de tsy mba laviny akory. Zay zany ny zavatra mitranga sy zavatra iainan'ny olona miala amin'Andriamanitra. Miarahaba teny izy. Miarahaba tena zany de zao. Mieritreritra foana izy hoe tsara ny nataony. Mieritreritra foana izy hoe mety nataony eo anatrehan'Andriamanitra. Miarahaba teny izy. De le miteny tena halleluia. Mety be nataoko androany. Raha za kosa aloha dinina moa ny azo amelohana amin'izay nataoko androany. Netiny nataoko. Bravo za. Halleluia. Miarahaba teny izy. Ny amin'ny tsy ahitana ny heliny ka ankahalana azy. Misy fotoana tsy fantany koa izy hoe manota. Ny olona rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra de io zavatra ataony io taloha natahorany. Taloha tena eloka sy ota be mihitsy io ny nataony. Ny fahitany io ary tsy sahany natao akory. Rehefa miara amin'Andriamanitra izy de tsy hitany koa hoe tsy mety io zavatra ataony io. Heveriny hoe zavatra tsy manino raha atao mieritreritra mihitsy azy izy tsy tokony atao io. Betsaka ny olona mahita fahotana taloha fa ankehitriny
rehefa manomboka miala amin'Andriamanitra izy lefa ho tanany etretiny taloha lasa ny ambaivany ilay zaho koa ke tam'ireny ary tsy fahotana ke ty zavatra ty. Misy fotoana mianatra baiboly tsika dia misy fotoana tsika rehefa tsisy fanan'Andriamanitra mandinika io baiboly io misy zavatra hafa mivoaka ao. Ozy le rahalahy mpiara-bavaka izay taloha zarahlahy ozy nandinika fa sao dia tokony hampiasa siritsika hakabe zay ny anao étude baiboly toy izy nianatra baiboly dia hita hoe tokony hafafy ny sira. Dia taloha misy ny olona mampiasa hoe menaka avy any Israely, mampiasa menaka, mampiasa dia izy koa netritra hakabe zay vao vita ny baiboly dia izy andoantsika hampiasa sira. Hampiasa sira ahoana? Fa ngany ny rahan'i Jesosy tsy nahomby antsika hatramin'izay dia mitondra ny sira iny dia marary dia fafazana izy nianaran'i Jesosy sitrana amin'ilay fafazana an'ilay sira ny ao an-tokantrano mba hisy mba fanasina zany e. Fafazana n'iny ny tokony ambarabara ina moa tsy mampitohy azany amin'ny sandro. Tsy ngetritritra zany mihitsy izy taloha ary manahy fa sao dia mba sanatria tafiala amin'Andriamanitra dia manomboka mamoroporona n'izao zavatra rehetrarehetra izay tsy nahitana tombotsoa taloha. Tampotampoka izy zarahlahy nieritreritra andoantsika hampiasa sira dia zay hampiasa sira mihitsy tsika rehefa andro loaka. Hampiasa sira ozy izy tsika amin'ny fivavahana dia sira no hafafy. Fa inona moa ilay rahan'i Jesosy nga tsy hafafy tsony? Miaraba-tena isan'andro mody ny arivo tsy mahalala mandeha mivavaka amin'ny bevaka tsoa fa natoa dia matory mihitsy azy lamina be ny nataoko androany vita ny nataoko androany dia lamina be ny fiainako androany nahita sitraka teo anatrehan'Andriamanitra. Miaraba-tena dia tsy mahita ny elony, tsy mahafantatra koa hoe inona ny mahatonga anazy ankalainy. Dikan'ilay ankalainy eto rehefa manoto isika dia mifankala amin'Andriamanitra dia tsy mahatsapa mihitsy izy hoe fa misy zavatra tsy milamina. Isika rabana rehefa zatra miaraka amin'Andriamanitra dia tokony fantatritsika foana hoe misy tsy milamina ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Raha olona tena efa zatra manana fifandraisana amin'Andriamanitra to dia tsapanao mihitsy hoe ohatrany tsy milamina izy zany. Dia io tsapo io vao mifoha ianao dia tsapanao io hoe ao tsara ianao zany na tsy ao tsara. Andeha atory ianao tena tsapanao mihitsy ohatry ny tsy afa-po zany ohatry ny misy rehefa tena zatra miaraka amin'Andriamanitra no tsapanao. Fa ny olona iray miala amin'Andriamanitra tsy tsapany zany. Sisy ninona fata mandeha izy dia mandeha dia sady miaraba-tena izy no tsisy fatany koa hoe misy zavatra mitranga amin'ny fiainantsika. Rehefa misy zavatra mitranga amin'ny fiainantsika dia mandiny foana hoe misy zavatra efa mbady inona mety ho anton'ity zavatra ity. Inona? Za aloha toetra izany zany misy zavatra mitranga amin'ny fiainako. Ninona ohatra hitako hoe misy zavatra tsy tsara miseho amin'ny fiainako dia mandinika kely foana hoe inona mety anton'ity. Dia manao jery totika ny tontolo androko tena teto amin'ity zavatra. Ohatra misy fampatsiahivana Andriamanitra kely avy na mampatsiahy antsika ny andalana eny misy zavatra ataontsika dia re tsy tsapantsika ilay izy. Fa Andriamanitra mampatsiahy antsika. Fa ny olona miara amin'Andriamanitra tsy tsapany kory zany. Na dia efa ampiariarian'Andriamanitra eo azy dia tsy tsapany. Tsy tsapany zany. Ny tenin'ny vavany dia faharatsiana sy fitaka. Fa tapala amin'Andriamanitra zany tsika. Dia ny teny alokan'ny vavantsika io faharatsiana daholo dia fitaka daholo. Efa niadala izy izy ka nitsahatra tsy hanao soa. Faharatsiana satria ny ao mpandriny nitsangana amin'ny lalina tsy mety izy ratsy dia tsy mba laviny akory. Na dia ao mpandriny ary izy ny olona matory mieritreritra toriteny, mieritreritra ny toriteny natao androany, mieritreritra ny asan'Andriamanitra izay atao, izy mieritreritra zavatra ratsy. Ao anatin'izay ao mpandrina ao. Nitsangana eo amin'ny lalina tsy mety izy,
Nidika zany dia zavatra mitsangana efa eo amin'ny lalana tsy izy tsony. Isaoly rehefa nialan'ny fanan'Andriamanitra dia nitsangana tamin'ny lalana tsy nety tsony, tsy izy tsony. Dia etretina hoe Saoly lasa niverina nandeha nakany amin'ny Pisikidy, nandeha nakany amin'ny Pahita. Hatramin'izay Saoly miresaka amin'ny Samuela, hatramin'izay Saoly miresaka amin'Andriamanitra. Fa rehefa nitsangana tamin'ny lalana tsy nety, misy olona zany tamin'ireny Covid reny, nampalahelo fa be dia be ny olona kristianina nitsana ny finoany dia lasa nandeha nakany amin'ny dadarabe naka fiaro atao ohatry ny ho faty, dia manantona marabo, manantona voyanty na voyant. Maninona zany? Miala amin'Andriamanitra dia mitsangana amin'ny lalana tsy mety amin'izay. Dia ny ratsy tsy mba laviny akoatrany hoe misy ratsy ihany eo. Taloha tena ivoliany, tena hitodiany izy, fa tsisy laviny intsony amin'izay. Ny maharatsy miala amin'Andriamanitra ry havako. Vao miala amin'Andriamanitra tsika dia misy zavatra miala eo amintsika. Io zavatra dia manodidina. Rehefa miala amin'Andriamanitra tsika dia misy fefy miala, misy manda mirodana. Dia tahaka ny tanàna tsy manda isika vao miala amin'Andriamanitra. Reka tsika hijery ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'i Joba. Joba miaraka tamin'Andriamanitra. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra Joba, satria Joba dia hoy ny ten'Andriamanitra lehilahy marina, mahitsy sady matahotra an'Andriamanitra noho ny fadiny ratsy. Hitanao? Izay zao ny contraire an'ilay zavatra nivakiantsika teo any amin'ilay Salamo 36 teo izy hoe ny ratsy tsy mba laviny akory. Rehefa misaraka amin'Andriamanitra, tafala amin'Andriamanitra zany ny olona dia tsy mifady ratsy zany intsony. Fa Joba teto tena miaraka amin'Andriamanitra dia ny fadiny ratsy izy, sady mahitsy izy ny marina, matahotra an'Andriamanitra. Dia nitahian'ny tompo ange zao fiainan'ny Joba zao. Fa hozezan'izay ny Satana any amin'ny Joba toko voalohany 10 nge vakitsika. Vakitsika 10:9. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandika ny Joba mpanompo fa ianao fa tsy misy tahaka azy etỳ ambonin'ny tany. Olona marina sy mahitsy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Hitanao, averin'Andriamanitra foana io mifady ny ratsy io. Tena tian'Andriamanitra ny olona mifady ny ratsy. Ary raha tianao no hiara-mandeha amin'Andriamanitra, tianao ny tsy ho tafasaraka amin'Andriamanitra, tiantsika dia andao hifady ny ratsy raha havana malala. Fa ataon'Andriamanitra ambavany foana izay fantatry. Hitanao Joba, Joba tsy niteneniny hoe hitanao olona marina sady mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra, mivavaka tena adiny 5 isan'andro iny no sady mavita fivadikanina 3 andro anatin'ny herinandro iny no tsy zany a. Fa mifady ny ratsy. Iny tena nakasika an'Andriamanitra zany iny. Le mifady ary iny no mahatonga an'Andriamanitra hiaraka amin'ny olona. Rehefa ny olona anankiray zany no mifady ny ratsy dia irahan'Andriamanitra zany olona zany. Ary izay ny irahan'Andriamanitra tamin'ny Joba. Anisan'ny ngeza be ny irahan'Andriamanitra tamin'ny Joba dia izy nifady ny ratsy. Ary Satana namaly an'i Jehova ka nanao hoe motsy fanatanjavatra va no nataonan'i Joba an'Andriamanitra. Tsy ianao 10 Maria baibolonao, tsy ianao va nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra. Io hitan'ny devoly io. Io fefy io no tsy ahafahan'ny devoly mikitika fiainantsika. Satria maninona? Rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika dia tonga dia misy fefy automatika manodidina antsika. Manodidina antsika, manodidina ny tranontsika, manodidina ny tomobilitsika, manodidina ny compte bancaire tsika, manodidina ny asatsika, manodidina ny fahasalamantsika, manodidina ny rehetrarehetratsika, ny tranontsika, ny fananantsika, ny amintsika manontolo. Rehefa matahotra sy mifadiny, matahotra n'Andriamanitra sy mifadiny ratsy. Ary io hitan'ny devoly. Ny devoly zany te hikitika ny Joba hatramin'izay kay. Efa hatramin'izay ny devoly dia mialina ary tena te hikitika ny Joba. Fa ny problème i Joba mifady ny ratsy. I Joba miaraka amin'Andriamanitra. Ary raha mbola miaraka amin'Andriamanitra Joba dia eo ireo fefy manodidina ireo. Alleluia.
dia jerenareo tsara ozy izy satana tsy ianao va nalisany tsopa tsy mahita zay fefy manodidiny zany a tsopa ny fiainany ihany ny ataony dia matahotra an'Andriamanitra eny foana ihany izy mandeha amin'ny fahamarinany eny foana ihany izy mandeha amin'ny mahia fahitsiny eny foana ihany izy fa Jehova tsy mahita zany fefy zany fa io fefy tsy hita maso ary ny fanahy eny amin'ny rivotra mahita an'io fanahany an-danitra no nametraka an'io tadidio ry havako fa raha andeha hifadiny ratsy ianao dia tonga dia misy fefy manodidina anao tsy hitanao io tsapainao aiza ary zany fefy zany tsy hitanao fa ny fiainanao miainga maraina parivany andro tsy tratra ny accident ianao misy fefy tao tsy tratra tsy tradozy ianao misy fefy ao tsy toranao azy teny an-dalana tena ianao misy fefy ianao tsisy ny soloky ianao misy fefy ianao solokina firy no poeto amin'ity zao tontolo zao ty mety koa nanatin'ny ray andro avana fisolokina ngeravana eto amin'ity zao tontolo zao ty fisolokina fa tsika tsy tratra satria manino tsy tsika no misaina fa tsika misy fefy misy zanak'olona very tsy haiko na efa mba hita zao hoe milina kely sa tsy mbola hita tsy nahemba voatsony ahako le zazalahy kely very eto andafy iny tsika nefa mananjanaka daholo fa zanatsika tsy very mandeha vakansa nareo milalao eny amin'ny plage eny ny zanakareo nga hitanareo manodika hitanareo foana ny zanakareo tsy mijenina itsy ny zanakareo ianareo misy foana mba mijery zavatra mba maka rivotra io zanakao io mbola tsy hita palahelo fa ny zanakitsika tsy ho very ohatran'ireny satria manino na ny zanatsika ny ten'Andriamanitra tsy ianao va nanao fefy manodidina azy sy ny trano sy manodidina zay ananany rehetra zay anananao rehetra ange hatramin'ny vady aman-janako ao ka hatramin'ny biby fiomponao ka hatramin'ny fanananao rehetrarehetra zany ny mahatsara alleloia mahatsara miaraka amin'Andriamanitra fa ny maharatsy misaraka aminy a ny maharatsy miala amin'Andriamanitra to dia miala io fefy io dia jerenareo vao niala io fefy io a tamin'ny Job le fefy niala ny alan'le fefy niala tsy niandro tapa-bolana ny devoly tsy niandro voatokom-bolana izy fa vao ny tenen'Andriamanitra ndana nesoron'Andriamanitra kely le fefy mba izana toetra ny Job vao niala ny fefy dia jereo daholo amin'izay ny zavatra tonga tamin'ny Job manomboka amin'ny 7:70 tsy mitraka hatrany amin'ny 2:20 loza daholo maty ny zanany maty ny mainy miondra manosiny ny vahany hoe nisy afon'Andriamanitra ny latsaka nisy voababo ny arenany tena tsy nisy ohatr'izany nga vitan'izany ihany niana daholo ny teo am-pelantanana potika hatramin'ny zanany hatramin'ny fananany rehetra potika fa ny tenany koa tsy voaharo satria dia taria amin'ny tariny devoly dia teny motsy tsy ianao hoe na nisy fefy manodidina azy ny tenany sy manodidina zay ananany rehetra niala aloha fefy manodidina zay ananany rehetra potika daholo nialako ny fefy manodidina azy tonga dia feno vainy hatrany an-tampon-doatra ny ampalaty soa ihany Andriamanitra fa ny teny tamin'ny devoly hoe ny ainy ny tenany ny aza nijiranao ny tananao ny ainy tandremo fa raha iontsy ny tenen'Andriamanitra to dia maty ny farany devoly te hamono zany maharatsy ry havako misaraka amin'Andriamanitra ny tanàna tsy manda zany dia zay fahavalo rehetra mandalo dia miditra rehefa ny tanàna ny tsy manda zany natonga andry Nehemia zany natonga andreo mpaminandry tao velona avy amin'ny fahababoana tsy ny tanàna ny natao voalohany fa ny manda ny tena mila atao voalohany manda zany fefy tsika rehefa manao trano ny Madagasikara dia ny fefy ny atao farany zany ho zany le finonom-poana izy nefa fahazarana hatramin'izay koa
de lasa efa fomba fanao zay na tamin'izay mivavaka zay efa mivavaka manao trano fa tsy eo manaraka an'le fomban-drazana hoe miniminy foana fa tena mandeha ho azy tokoa izy hoe vola tokony anaovana zavatra fa aleo aloha ny fefy ataon'ireo tolotolona kely sisisy reo fa any ariana manao fefy de vita tokoa ny trano vita ny anaty rehetra de manao tamboho tsara tare finono ny gasy de ohatr'izao raha ny tamboho no atao tsara tare voalohany de tsy mahavita ninona tsoy anao anatin'io efa nena zany nareo hoe raha anao trano zany nareo vitany de tonga de ny fefy ny ataonareo tsara be tamboho to de miakatra de tena tsy havita trano anatin'io zay zany ny finonompoana ny gasy fa ny an'Andriamanitra fanohatra amin'izany manda le atao voalohany satria nahoana ny manda aloha ny atao voalohany na mbola tsisy ninonao fa rehefa ny manda ny vitanao tsy tafiditra ntsony ny fahavalo manorona tsikelikely ianao manorona tepolo tsikelikely ianao tsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra ny fotoana nolorantsika tena ao an'Andriamanitra de fefy aloha ny misy voalohany mbola tsy mitsangana ny tepolo mbola tsy mitsangana ny trano mijoalajoala ny resaka rabola zany ao ariana mihitsy ny mahamaika an'Andriamanitra aloha de manisy an'le fefy mba tsisy atako ntsony ianao mba tsisy anafika ntsony ianao ahoana moa fomba iainan'ny firenena ray vao miary kely tadidinareo nahazo an'ny zanak'Israely tamin'ny andro Midianina tamin'ny Gideona mamboly ihany ke ny zanak'Israely fa miafina mively vary de afeninaingana satria manino mandalo ny Midianina de alainy zany ke nahazo an'ny Gideona tamin'ny Gideona nisy ony anjely miafina vao tsisy Midianina de mikapoka vary de afenina ny vary satria maninona tsisy manta fa raha manda ny eo voalohany mively vary ara-dalàna ianao mively vary miadanao am'izay ianao alleluia io le fefy manodidina tanàna manda ny olona miaraka amin'Andriamanitra de tahaka ny tanàna manda feno fahavalo eo ivelany ao fa ianao efa ao anaty manda de tsy tafaniko eo ny fahavalo de misy fefy manodidina de tsy afaka nikitika ny joba ny devoly ny maharatsy miala amin'Andriamanitra zany to de miala le fefy de vao miala le fefy de jereo efa miditra eo aminao daholo am'izay karazana fahavalo ka hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra manomboka amin'ny olo manarany anaty nify anarany nify koa hatramin'izay tsy nanina sakafo marary nify misy olo manara de rapitso ny alina tsy natory tonga ny rapitso tsy tafafo satria nanino efa midimay vonoka mahita tory tamin'le olo manara tsy taitra tonga ny ampiasana bedy tsy nahatsindry fo tafamaly any sefo voakitika hatramin'ny asa tonga ao an-trano ntantarazany amin'ny madama miady mivady tsy mahatsindry fo de mikasy tanana voakasy tanana ny madama miantso manam-pahefana tonga ny olana ingeravana rehefa hiditra io fefy zany na tonga ny miatena saroa satria ny tanàna tam'izany mifefy any fa misy partia rava ny fefy ozy ionemy meo alalana ary mpanjaka aloza anao ny tany ny teboly anao ny manda fa misy rava ny manda misy apahany rava io apahany ingeravana io efa afaka hidirany ratsy io tsy mifefy manodidina de partikely 2 metatra ny tsisy fefy de milamina ianao matory fa io 2 metatra io afaka hidiran'ny fahavalo vao miaraka amin'Andriamanitra ianao de mitsangana ny manda vao miaraka amin'Andriamanitra ianao de mitsangana ny fefy fa vao miala amin'Andriamanitra tsika de tonga amin'le ny maharatsy miala amin'Andriamanitra de miala ny fefy miditra daholo am'izay ny karazana problème rehetrarehetra problème manao efa tany amin'ny 5 taona tonga tampoka ny taratasy mampatsiahanao ny problème loza ovy any antsika re rehefa tsy mety ny atao de ahoana izy tsika ranona pango aza misy voay ozy tsika fa rehefa misaraka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra mitodika any aminao amin'ny lafiratsy ny daholo zavatra tokony ety tonga de tsy mety zavatra tokony ety
misy namana izy no aferina efa volana novambra ny Madagasikara to fanaovana litchi dia izay vatra tôbila tamin'ireny rehefa anona dia mahafinaritra be vatra ireny tôbila bâché na fourgon ireny rehefa akaiky volana novambra fa maka an'ireny daholo ny namana mandeha manao aferina litchi. Misy namana izay mba ni-invest nanangom-bola dia hanaovana litchi vita ilay tômôbila dia voaloko ny lokoina natao iny tsy hitavaboaka tao anaty salina le nisy problème nisy zavatra voakitika atao amin'ilay tômôbila tsy nety velona tapitra ny fanaovana litchi vao vita ny tômôbila anaovana litchi lany litchi vao velona ilay tômôbila inona andanan'iny nefa iny nanangonam-bola efa bolana miro za dia anao litchi zeta anao litchi ary zalafa tena karakaraiko tsara ty karakaraina ny taratasy ny patante ninonino nanaovana litchi tapitra ny litchi tsitsitsitsitsy vao velona ilay tômôbila atao amin'ny garage nampalahelo zavatra tokony ety fa inona fotsiny ny zavatra antrano tafasaraka amin'Andriamanitra. Andiny fa ny tapany faharoa kosa dia izao hoy tena Andriamanitra ny maharatsy ny miala amin'Andriamanitra hoy izy ilay zanak'izay fa kosa halleloia fa ny mahatsara kosa hoy izy ilay zanak'izay ny maharatsy misaraka amin'Andriamanitra vita iny fa ny mahatsara kosa dia hoy ny tena Andriamanitra dimy fahadimy Jehovah mipaka amin'ny lanitra ny famindramponao miatra amin'ny rahona ny fahamarinanao. Ny fahamarinanao dia tahaka ny tendrombohitra avo dia avo, ny fitsaranao dia tahaka ny toy ny lalina indrindra. Ny olona sy ny biby dia samy mimponjenao Jehovah. Endreny hatsara ny famindramponao Andriamanitra ka miaroka amin'ny aroko ny latrano zanak'olombelona. Vokiny mataviny ao an-tranonao izy ary ny ony fampifalianao no ampisotronao azy. Ao aminao no misy ny loharanon'aina. Ny fahazavanao no ahitana ny fahazavana. Apareto amin'ny izay mahalalanao ny famindramponao ary fahamarinanao amin'ny mahitsy. Aoka tsy hanitsaka ny tongotra ny mpiavonavina na mpandositra ny tanany ratsy fanahy. Indreo efa navy ny mpanao ratsy na ripaka izy ka tsy maharina. Anisan'ny teny mahafinaritra nahaty mihitsy ny hoe endreny hatsaran'ny famindramponao Andriamanitra ka miaroka eo amin'ny aroko ny elatrao ny zanak'olombelona. Io anisan'ny teny mahafinaritra io resaka miaroka io. Efa mieritreritra io hoe eo amin'Andriamanitra dia tena tsapako mihitsy hoe mialoka. Zany mialoka zany mahafinaritra be. Mialoka zany ianao afaka miaina libra tsara fa misy mialoka, misy manaloka anao. Mainy andro, ianao tsy mainy andro. Avirana, ianao tsy avirana. Midina ny ranon'andro, ianao tsy maina tsy andrina ny ranon'andro. Midina ny oram-panala, ianao tsy tratra ny oram-panala. Ary tsy vitan'izany ihany fa io mialoka io koa dia tahaka ny manafina. Hoy izy ny Salamy 120 rehefa kely Salamy 120 mahatsara miaraka amin'Andriamanitra. Salamy 120 ngia dia favalo hoy ten'Andriamanitra hoe arovy tahaka ny anak'Andriamasonao afenao ambanin'ny aroko ny elatrao mba tsy azo ny ratsy fanazy mampahory dia ny fahavaloko masika izay manodidina. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra kosa isika ravako dia arovany tahaka ny anak'Andriamasona. Zany hoe voary tena tsy misy atahorana. Ary koa miafina eo ambany aroko ny elatr'Andriamanitra zany dia salasala amin'izao isika Kristiana, isika mpilompin'Andriamanitra reto dia voandra mihitsy nahita citation kelin'ny tompoko la Nelson Mandela zay tao amin'ny Facebook teo. Aza ny fahombiazako izy izy no hitiafanao anahy na nomezanao sitraka anahy fa le hoe impiry ny enjera, impiry ny arina vao tonga tamin'izao fahombiazana zao. Tsy le fahombiazana zany ny bravo fa le ny fomba natongavana teo. Mahafinaritra be zany dia tsika mpanompin'Andriamanitra reto nefa dia ohatr'izany mihitsy amin'Andriamanitra. Isika reto ngery havana betsaka ngery havana zavatra mety enatra sy mety fafambaraka raha hita maso daholo ny fomba nampianarin'Andriamanitra atsika reto. Ny hitanao sisa dia olona efa mety mahay baiboly ohatra dia olona mitory-teny dia ohatrany hoe olona tena Davida ngery havana ny teny tamin'ny Saoly. Zaho izy
rehefa hiady tamin'ny Goliata io izy Davida ny mpanomponao niady tamin'ny liona sy ny bera lasa ny liona izy nyondry fa zaho izy tsy nalaika fa ninjehako ny liona dia nalaiko ny ondry dia nivinoko ny liona tao anatin'izany so tonga dia nahita Davida tena hoe tena enjy tena hoe tena elita elita tena hoe tena olona tena tonga dia ndrarakivo so zany ve enjana be ianao ahoana ny nahaizanao an'izany fa za miteny anareo fa Davida io tany anaty ala tany nampianarin'Andriamanitra Davida ingely avy na mety tamin'ny voalohany olona tena matahotra ny liona vao mierina ny liona dia mitsoka miakatra ny ambony hazo dia mitsoka fa tsisy nahity zany fa Andriamanitra no nanafina azy tao ambany elany dia Andriamanitra nahita an'izany misy fotoana zany tena mampahery olona be ny mampahery io mora fa ny miatrika an'ilay zavatra trehan'ny olona ampaherezina ireo tsy mora fa tena niatrika olana amin'izay andray andro zarery amin'izay amin'io fa ohatran'ireny zazakely mijafajafa taitaitra ohatran'izay misy fotoana toriteny zay mantsy ny toriteny nataoko izay tamin'indray andro zay ka io toriteny io fa maty moa efa maty any amin'ny kantoko taloha any efa tsy hitako tsony io toriteny io fa io toriteny io toriteny voatavy tao anatin'ilay zany isy olana mihitsy dia verina mampahery olona sady miherery mijery ilay toriteny hoe tena mbo tsy araka izany vavako izany ny zavatra ny eno za amin'io tena hoe tena rano andravina ohatran'ireny zazakely hoentiny any amin'ny dokotera ireny za efa za io mampahery anareo fanizika ohatr' zany matahotra tena mitaitaina tena le fahoana ohatr' zany nefa za eo mampahery anareo zao kalma fotsiny tsika amen tsisy atahoranao ny amin'io le bengarana ba amin'ny Andriamanitsika alleloia fanafen'Andriamanitra ambany elany tsy niseho gazety tsisy nahita tsisy nahita an'izany anao toriteny ataorian'le izy manao ohatry ny t-shirt manao ohatry ny polo rose zay angamba raha tsy diso zay nampozaka dia ny volo tazany mbola somary lavalava dia ohatry ny volo ohatry ny avy matory litanao le ohatry ny tsy hita hoe ny lame amin'ny gel tsy hita hoe ohatry ny misy an'le sasa makary dia sasa makary ohatry ny olona tsy dia avy ohatry ny tsy dia manahoana zay tamin'le izy io raha tsao zay ohatry ny olona avy natory ohatry ny avy narary zay fa avy nidonana olana be tamin'iny dia zay tena andeha hanao toriteny fa tena nihitsa ny vavaka aho zay Jesosy tena mihitsa n'izany fonoko zany ve ohatry ireny rehefa tena miatrika fa mafy zay olana zay samy io any amin'le toerana ohatry ny zazakely ohatrin'ireny olona tena tsy toa dia ohatry ny latsaka amin'ny tany tsisy finono zany tsisy eo zany hoe rado mpanompon'Andriamanitra mpampahery tsisy fa ny zava-mahafinaritra tsisy nahita zany no tantaranareo an'izy fa tsisy nahita zany ny tena itiavako an'io Andriamanitsika i Davida ingery avana Davida mirehare amin'ny sori hoe za nge efa niady tamin'ny liona tsy hainao ingery avana zay zavatra niatrehan'i Davida talohan'ny naresen'ny liona mety voakaikitry ny liona nge Davida iny mety rovotra akanjo tena mitsoka dia enjehan'ny liona dia mienjerazera iosokosina amin'ny tany ohatry ny zazakely matahotra mitsoka mifiresany amin'ny saoly efa zavatra hafa mihitsy hitan'ny mpanjaka anao za ady amin'ny olana le ngezabe io fa tsinitsiny io ampalokolao angesy raha mbola liona sy bera zany nataoko azo mpanjaka tsy matahotra an'ireny tsika efa taty ariny zany fa raha tany aloha tena mety tena naren'le curé kely reny mety ny curé ohatra tany naty ala tany mety natao ohatra Davida natsipony hatramin'ny lokanga fa ny tena marina rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika dia alofany afeniny alleloia misy zavatra iainanao sekreanao sy Jesosy tsy afeniny eo ambany elany
satria ho fafambaraka ao anao hitsarahan'ny olona anao raha hitan'ny olo toy Jesosy ao fahafianiko ao ambany ilana eo zany nge ravana nanaovan'Andriamanitra ny Davidy re mianatra any mba anaty lavabata tsisy nahita anasy Andriamanitra rehetra zany no miaraka amin'Andriamanitra hoy izy Mosesy mba mahafinaritra ty teny Mosesy ty hoe Andriamanitra salamy fasivy folo ny voalohany tompo efa fonenanay hatramin'ny taranaka rehetra ianao ohatry ny tete Mosesy esenkety Jehovah Andriamanitra tsy manana felofana afa-tsy ianao hatrany aloha tany ianao efa felofanay foana hatramin'izao ianao mbola felofanay foana Alleluia tsara ny tompo ry havana malala tsara Andriamanitra teny aminao hoe anafina anao ambany ilana ny fiarahanao amin'Andriamanitra ny tombontsoa ny fiarahanao amin'Andriamanitra dia sady amindrano fotsika no alofany ndraiky tsika maky zao indray ty indray vakiko aminao ty teny ty ny tombontsoa ny fiarahanao amin'Andriamanitra dia voafehan'ireto zavatra ireto Exodosy toko 7 nge vakitsika ny Exodosy toko 7 andin'ny 20 hatramin'ny 20 lavalava vavakitsika Alleluia na rehetrarehetra nge ohatra zany daholo zao isika rehetrarehetra hoe niatrika zavatra tany ambadimbadika tany tsisy marina ny tenin'ny Sandola raha nahariarin'Andriamanitra daholo ve ravana ny fampianarana antsika reto ny formation an'Andriamanitra ny formen'Andriamanitra antsika reto hoe ho ahariarin'Andriamanitra eo daholo tena marina na ninao ary mety ampahery olona fosiny hoe aza dia manana loatra na vanao ianao ary ohatra zao fa tsara ny Andriamanitsika Exodosy 23 20 à 22 ny soramamy loha dia teo dia zao ny nietohan'Andriamanitra hiaro ny zanak'Israely sy amponina azy somatsara ao amin'ny tany Kanana ny niantohan'Andriamanitra isika aty andafy rehefa hiassurer zavatra tsika ohatra hoe ho any amin'ny assurance voalohany mihitsy ianao oha tsy fantatry ny assureur ianao zany fa voalohany mihitsy ianao niditra ao dia hiassurer zavatra hoe ohatra hoe hiassurer tomobile ianao dia voalohany indrindra aloha antaniny tsara ianao manana permis firy taona zao permis ianao efa nanao accident matetika ve ka raha ino anao miteny zany dia tsisy atao fa tsy manao accident efa olona firy matiko tena mandonandona olona reny foana dia manao accident matetika dia ozy izy ny assureur hoe eny ary fa dia misaotra aminao tonga fa dia tahiny tompo fa ary nafantatra anao fa tsy afaka hiassurer anao zay fa jereny koa tomobilinao ino ny tomobilina anina ka raha vole tobily efa renadreraka efa tena sasatry misy olana reny dia mbola kamo koa izy antoka an'iny kamo koa izy antoka an'iny dia mbola antan'iny koa rehefa mipetraka moa tobilinao ny anaty garazy sa iny amin'ny sisin-dalana satria iny an-dalana dia ohatra ny tavaratra misy grevy ataony na maresy amin'ny baolina na ohatra zany dia mandorondoro tobe dia misy risika ho an'le mpiantoka zany satria mantsy ny tanjo ny mpiantoka ny assureur dia tsy dia niantoka anao loatra fa niaka ny volanao ary rehefa tonga ary ny fotoana tokony ilanao azy dia jereny mihitsy ny fomba rehetra tsy afahany mandany vola aminao fa ianao manome vola azy foana isam-bola dia tsy te hiantoka izy raha volona misy risika hoe tena efa nanao accident matetika ianao ka tsy mety aminay ianao fa Andriamanitra tsy zany ny eto Andriamanitra tena niantohan'Andriamanitra hiaro ny zanak'Israely izy ary zanak'Israely tena olona anisan'ny foko kely sady tsy dia afaka tsy nanana ny lazany zany zanak'Israely tsy dia nanana zavatra nampalaza azy hoe nampangezana azy zany hoe ohatra ny antoka tomobilina tsy dia mandeha tsara impiry manao accident eo amin'ny fiainana impiry midikizy eo amin'ny fiainana impiry tafanompo sampy fa ozy Andriamanitra hoetohako ny niantohan'Andriamanitra hiaro ny zanak'Israely
Andriamanitra zany tena tsy mampatahotra an'Andriamanitra. Ozy ny olona hoe tamintsika volanao PMU, aza maka nefa soavaly be tongotra ozy tsika, miatoka soavaly be tongotra. Fa ny an'Andriamanitra reny mihitsy ny etoana. Ninona ny etoan'Andriamanitra iaro ny zanak'Israely. Ary Andriamanitra raha assureur, tena tonga dia assuré ny torisika tsika. Izy tsy mijery efa vaky parabrise, efa mifume be, tsy misy garage itoelina fena tsisitsisindalana rehetra, tsika io efa be kilométrage be mihitsy, efa opération firy zay nalovana, efa tsisy pièce d'origine ntsony ny sasany raha tomobile. Zay zao efa décapotable mihitsy. Ny sasany efa tsisy efa maro e. Tsisy antony afaka etoana anao. Sasatry ny manao erreur, sasatry ny midona amin'ny poteau, maty andalana lavo zao ny tomobile. Ozy Andriamanitra hoe raha hiaraka amiko fotsiny nareo dia za hiantoka anareo. Ary fetoako anareo ny ten'Andriamanitra, ny etoan'Andriamanitra hiaro ny zanak'Israely, hiaro amin'ny rehetrarehetra sy amponina azy soma tsara any amin'ny tany Kanana. Vakikire ten'Andriamanitra andiny faharoapolo. Indro zao zany ny etoan'Andriamanitra rehefa hiantoka ny olona anankiray izy. Izaho maniraka anjely eo alohanao, hiaronao ny andalana sy hitondranao any amin'ny fitoerana zay namboarina. Tonga dia eo anoloanao misy anjely fotsiny tsotro zao. Io anjely io mandray baiko direct, sady deo no eo avy amin'Andriamanitra. Ny teny Andriamanitra eto mivily akavia. Sevo mijanona izy mijanona. Sevo mandroso izy mandroso. Sevo mandehankaingana kely, halleluia. Halleluia. Indro za maniraka anjely rehefa io anjely io eo alohantsika, sady miaro antsika amin'ny ratsy izy no mitondra antsika ny amin'ny lalana tena izy. Ozy Andriamanitra mitandrema eo anatrehany, mianoho ny feoany, aza mampatezitra azy, fa tsy hamelan'ny fahotanareo izy fa ny anarako no ao aminy. Raha miaraka amin'Andriamanitra sika, ny mahatsara miaraka amin'Andriamanitra zany dia fananantsika io anjely io. Fa raha ian'ny feoany tokoa ianao ka anao zay rehetra lazaiko, dia ho fahavalonao sy rafinao any. Tonga zany Andriamanitra dia any amin'ny côté anao. Tonga zany dia tsisy ady hevitra fa zay rehetra contre anao dia contre an'Andriamanitra. Tsisy anady adina. Raha ohatra ianao mifidy miaraka amin'Andriamanitra, halleluia. Io stikeranareo io zany sarina matoto kely. Dia mifidy fotsiny miaraka amin'Andriamanitra, dia tonga dia eo androanao le anjely, dia zay rehetrarehetra contre anao, tonga dia tsisy ady hevitra. Tsy ady adin'Andriamanitra izy io. Ahoana io? Fa inona ny problème? Za nge raha miteny amintsika fa tsika reto nge raha tsy hoe marina foana. Rehefa misy ady atrehantsika aman'olona, olo fomba fiteny hoe ny vitsy mikitra ny irery. Tsisy olona izy foana zany no marina. Fa raha ianao no manara-dia, manapa-kevitra miara-mandeha amin'Andriamanitra, anao ny sitrapony, mandeha alohanao le anjely, to dia amarin'Andriamanitra foana ianao. Misy fotoana antsika ravana diso e. Raha teteny aminao, misy fotoana antsika diso. Raha tsika zao nanan'olona trosa. Fa maninona atsika nanan'olona trosa? Satria antsika ny volan'olona. Dia nataontsika inona ny volan'olona? Nihinanantsika sakafo, nanaovantsika izay tiantsika. Dia aveo takian'ny olona ny vola dia lazaintsika fa fahavalontsika. Mapotika ny fahavalonao dia ianao mahita le tompo trosa tonga dia potika. Efa izy ary mba nampindram-bolana. Inona ary ny fautiny? Fa za mbola teteny aminao, taonao ny sitrapon'Andriamanitra. Tonga toy izy Andriamanitra hoe fahavalony zanako fotsiny, izay fotsiny. Dia mahavariny fa ianao indray mbola mahazo rariny. Fa andeha alohanao ny anjely ka hitondranao any amin'ny Amorita sy ny Hetita sy ny Perizita sy ny Kananita ary ny Vita ary ny Jebosita ary dia ho songorako reny. Aza mikoaka eo anatrehany Andriamanitra reny ianao na manompo azy, na manao araka ny ataony,
faharingako tokoa nitsanga faharingano tokoa izy ary toroy tokoa nitsangam-bato tsampony iloy daholo zany a fa mampoany Jehovah-Andriamanitra reo dia tany haninao sy ny ranonao izy ary isoroko aminao ny aretany. Halleloia. Manompo any Jehovah tsika dia tahina ny hanina sy ny rano a dia tsy marary tsika esorina ny aretany. Anefa eny ambaroapolo tsy hisy ho afa-jaza na ho momba amin'ny taninao ho tanterahako nisan'ny andronao. Misy anabavy eto amintsika eto tsy izy ireny fa matetika misy ny zavatra ireny afa-jaza foana tena nahavariana fa tena ifimbetabe afa-jaza zany ranabavy voaray volana sy tapany 3 volana ohatr'izany dia afaka foana le zaza dia nanomboka tonga teto amintsika teto izy dia nanomboka nivavaka dia nanomboka nakatoa ny tenin'Andriamanitra hoe raha ohatra manompoany Jehovah-Andriamanitra ao arao ny teniny aza manao izay mampalahelo azy dia izao tsisy ho afa-jaza adraisy efa tena teraka mihitsy ao zany ranabavy zany efa miara manao sabata aminay eo foana ny zanany. Halleloia. Tsisy ho afa-jaza na ho momba ny taninao. Raha misy momba eto na afa-jaza matetika reny ny fanafodinao atsara fandehanany amin'ny professeur sady leraka any ianao ny lany ny vola fa zao andramoka izao manompo an'Andriamanitra miaraha mandeha amin'Andriamanitra fa zany dia toy an'ilay Salamo 4:30 vakitsika teo daholo hoe ny mahatsara ny maharatsy miala amin'Andriamanitra sy ny mahatsara ny mihavana aminy ndao hiavana amin'Andriamanitra. Halleloia. Amen. Tsisy ho afa-jaza na momba ny taninao ho tanterahako nisan'ny andronao ampandeha ny fahatahorana eo alohanao a ka mpifanaritaka ny firenena rehetra izay eo alehanao ary ampiambony fahavalonao rehetra anao koa. Ny fahavalonao zany tsisy samihatrika anao mafinaritra zany havana hoe ianao zany rehefa manompo an'Andriamanitra dia fahavalonao niza gasy bazasa japonais zay mifanatrika aminao to dia memboanao zao dia tsy te hahitanao na mijery ny tavanao ary tsy vita azo amin'inona tao zany amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ary ampandeha fanenitra eo alohanao a ka androka sy ny vita sy ny kananita ary ny hita eo alohanao reny. Fanenitra zany dia le Bible mihinana. Fanenitra zany dia ohatran'ny tantely reny na ohatr'izany manaikitra manindrona dia tsy tao mandeha zany ny zanak'Israely dia zanak'Israely tsy voakaikitra fa mandeha eo alohany fotsiny ny fanenitra dia mitsoaka ho azy daholo na firenena miaraka amin'ny kalesy sy zovaly tsy mahay miady amin'ny fanenitra reny tonga dia mitsoaka dia voaroaka. Halleloia. 9:20 ty koa tsara be tsy androaka azy eo alohanao amin'ny taona ray a fa ndao olo ao ny tany ka iamaro amelanao ny bibidia. Dia jerinareo a tia koa zany zavatra teniko anareo a misy fotoantsika manana olana maro dia manana fahavalo maro dia tsika mieritreritra mihitsy anatin'indray mpimaso dia tsy hita daholo. Misy fomba fiadin'Andriamanitra ozy Andriamanitra tsy androaka azy eo alohanao amin'ny taona ray a ny antony dia zao mbola misy bibidia eny amin'ny tany rehetra zany misy bibidia ireo bibidia ireo mihinan'olona ka raha rehefa fahavalo rehetrarehetra tonga dia esorin'Andriamanitra tsisy tsony ny bibidia nefa tsy maintsy mihinan'olona dia lasa izy zany no han'ilay bibidia fa izy Andriamanitra alohatsy ireo ataoko manodidididina eo dia mihinana ihany ny bibidia fa fahavalonao no haniny. Zay tsy nasoran'Andriamanitra an'ireny indray mandeha. Halleloia. Mahafinaritra io tsy androaka azy eo alohanao amin'ny taona ray azagaga zany ireo soron'Andriamanitra tsy kelikely le olana io fa tsy indray mandeha mipoaka. Zay aloha havana dia roa taona zay na nefatrosa eritaona sy tapany teo ataorina ny vavahanay manivika tsy kelikely. Inona ny antony iny? Ndrainga tsika havana rehefa tao dia indray mandeha mipoaka io adinitsika vetivety Andriamanitra fa zay sady nianatra ny tian'Andriamanitra ny soron'Andriamanitra tsy kelikely tao ny trosa miafaka ho azy tao zay ny tian'Andriamanitra tao. Fa raha io vao mivavaka Andriamanitra dia voafafa ny trosa tena mbola anaty boîte de nuit zao am'izao raha ny tokony ho izy raha tamin'izany. Esoriko tsy kelikely any tsy androaka azy eo alohanao amin'ny taona ray izy fa ndao lao ny tany ka iamaro ny amely anao ny bibidia
tsy kelikely no androako azy oloanao mandra-pahamaronao ka andovantany ny fahavalo zany memiena tsy kelikely ianao mitombo tsy kelikely de farany ahoana fiainanao am'izay ny tany potika ataony am'izay ny fahavalo hatramin'ny ranomasina menaka hatramin'ny ranomasin'ny Filistina de ataoko faritaninao anita ataon'ny faritaninao koa zany Andriamanitra voakitika hatrany amin'ny faritaninao ary hatrany amin'ny efitra ka hatrany amin'ny ono fa hanolotra ponina amin'ny tany ao tanananareo any ary androka azy oloanao aza manao fanekena aminy na amin'ny Andriamanina ianao tsy onona eo amin'ny taninao reny fa andreo ampanotanao amiko fa raha manompo ny Andriamanina ianao de ho fandrika aminao tokoa zany tsy avelan'Andriamanitra miara-monina amin'ny fahavalotsika ny antony zao ry havana ty zany mba mizatra teneko anareo rehefa anambaditsika de manambady olona mivavaka Andriamanitra sarotiny tsy avelan'Andriamanitra miaraka amin'ny firenena hafa mihitsy zanak'Israely satria ny antony de zao rehefa ny zanak'Israely mikambana amin'ny firenena hafa de tsy ny zanak'Israely no mitarika an'le vadiny io anompo an'Andriamanitra fa ny zanak'Israely foana ny voatarika le olona anompo sampy jerenareo isay Solomon zay vadiny Solomon tonga avy any mitondra ny sampiny de nivavahany Solomon le sampiny nefa Solomon manana Andriamanitra zany tena ny teny mihitsy raha tsy onona amin'ny taninao reny fa andreo ampanotanao amiko tanareo na ny fahavalo tsy avelan'Andriamanitra monina eo amin'ny taninao sao de manalanao amin'Andriamanitra ry havana zany ny tombontsoa ananatsika raha verina ame salamy fahinina amin'ny telopolo teo zany tsika de za teteny aminao ole salamy fahinina amin'ny telopolo averiko hoe ny solamandre ny maharatsy ny miala amin'Andriamanitra ary ny mahatsara ny mihavana aminy amaranako azy ny mahatsara zany hoe miaraka amin'Andriamanitra da any amin'ny Jaona voalohany fa ty ketinao atory ty teny ty mialohan'ny notsika hira ianotsika fa fizarana fahatsapana Jaona voalohany toko fahatelo andininy voalohany ity tena faratapony amin'ny fahatsarana miaraka amin'Andriamanitra endre manahoana ny fitiavana naseho an'ny ray atsika de netsona atsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa angesika halleloia ka noho zany de tsy mahalala atsika zao tontolo zao satria tsy nalala azy izy mba azontsika tsaina velavana ny fahalehibeazan'izany hoe isika reto de zanak'Andriamanitra ahoany tsika manino tsika ny zanak'Andriamanitra nefa ny Jaona de tena miteny izy nefa de tena zany tokoa tsika manahoana ny fitiavana naseho an'Andriamanitra afaka nanangana atsika ho zanany ngezangezany ry havana araka ny teniko taminareo tamin'ny toteny tamin'ny sabata oviny iny ny momba ny osialy nasena naka ny taty vehivavy janga napakatran'ny Gomera de izao koa tsika mbola hoe tsika reto zany zanaky ny fanompo-tsampy zanaky ny fijangajangana zanaky ny fahotana nefa izy Andriamanitra hoe zanako reo zanako ianao endre manahoana ny fitiavana naseho amin'ny ray atsika de netsona atsika hoe zanak'Andriamanitra nefa tsy natsotsona fotsiny tsika zanak'Andriamanitra fa zany mihitsy tsika tena zanany tsika aza misalasala amin'izany mihitsy hoe za ty ve za hoe Andriamanitra de mba zanako fa tena zanak'Andriamanitra hotany tokony tsika rehetrarehetra fehany de zao ry havana voalaza taminao zay ny maharatsy ny miala amin'Andriamanitra sy ny mahatsara miaraka aminy mino fa tsy mba ianao zany miala amin'Andriamanitra anao ovinanao finy fantatrao zao ny fahatsara sy ny maharatsy ny miala amin'Andriamanitra aza miala aminy tiavo izy topo izy fa tsara Andriamanitra tsara ny tompo rahalahy tsara ny tompo ranabavy tapitra ny torotenitsika misy amintsika ary be mazoto izara fahatsapana iny ny kantoko lefaka amin'ny commentaire akila deo andramoka izaho
tsy voatery izy eto amin'ny groupe zay maresy fa raha misy aminareo nanaraka teto voakasiky ny tenin'Andriamanitra na tsapa na ray zavatra dia afaka manao appel nareo zao manana 2 minitra sika izarana fahatsapana sotra n'Andriamanitra aloha sika tsy tapaka ny toriteny an'Andriamanitra izy ny voninahitra ndao rehefa pandrosotsika tozo moa dia mazoto mihitsy mizara miditra mizara fahatsapana ndao rehefa pandrosotsika izay inona ary fahatsapana vareny tojo androany Jesosy pastera makasitraka amin'ny rano vavosondolasy pastera zara fitsorima fahatsapana nakasika anazy voalohany dia le fomba famaky ny rano vavosondolan'le salamy tena nakasika kely anazy lantokely voky ny matany ohatranao izy anio ny fampifaliana na ampisotroanao azy tena nakasika be amin'izay dia ny faharoa nakasika anazy dia hoe manao tefo mandinika n'Andriamanitra dia tena tsy azo tsoka tia adovonina dia tia motika taponina ary izy dia tsy azo atao minina mihitsy ny fiainantsika na amin'ny ara-bola na ny fahasalamana na amin'ny rehetrarehetra na trano na zanaka na inona dia tahin'Andriamanitra dia izay ny tena nakasika anazy tahin-Jesosy daholo rehetra. Alleluia, makasitraka tojo makasitraka lalatojo Andriamanitra manaiky mpasavina ny hamaly fitianao tamin'ny fizarana fahatsapana izay nataonao teto. Misy anankiray miditra indray ao anarana bavitsika Rodriguez indray zao no miditra ao Iaingonirina Rodriguez inona indray ary rana bavy Rodriguez ny fahatsapana zarainao androany tainy tompo. Jesosy pastera dia makasitraka indrindra ny lambe fitenena makasitraka amin'ny fianarana rampandolasy pastera ho tena makasika bianale hoe isika zany rehefa manompo tena fotsiny hiara-mandeha amin'Andriamanitra ary fandehanana miaraka amin'Andriamanitra dia mandeha ny mahitsy mandeha famarinana amin'ny fatahoran'Andriamanitra dia ny fatahoranana n'Andriamanitra zany tena zava-dehibe sy ny fifadiana an-draza dia makasika be anazy hoe raha itsika no mifady ny raza dia tahaka ny tanàna ny manda ny fiainantsika tonga dia misy fefy madidina ho azy automatika ataon'Andriamanitra amintsika dia voaary daholo hatramin'ny ankonantsika ny mombamombantsika rehetra mihitsy zany dia izay tena hoe mazava dehibe amin'ny fandehanana mahitsy le vita fomba fifadiana amin'ny raty amin'ny fandehanana hampifamizay izay ny anahy pastera tena nakasika be anahy dia makasitraka tainy Jesosy daholo. Alleluia, amen. Alleluia, makasitraka ranabavy Iaingonirina tainy tompo ianao misaotra indrindra tamin'ny fizarana fahatsapana fa ny fizaranareo fahatsapana dia mampahery anay ihany koa ary tena hoe mamitina anay le toriteny ihany koa ka dia tahiny tompo daholo isika menakavy andao indray rehefa androsika ny tompon'ny toriteny androany dia ranabavy $100 ihany koa izy izara fahatsapana amintsika androany tahiny tompo ranabavy $100 inona ary fahatsapana voarainao androany sady misaotra anao tamin'ny toriteny. Tainy Jesosy pastera dia makasitraka na miesitrana makasitraka koa tamin'ny fanjokota na ny tena nakasika androany tamin'ny boba ny fadiny raty dia mifety tsika ny matiny izy fa nisy fety tsy tena nolomina taminy devola fa rehefa tsy le fety tena mitafona teo tena dia moa tena zava-dehibe ny fety zava-dehibe ny faditsika ny raty dia makasitraka pastera. Halleluia, misaotra indrindra $100 makasitraka indrindra tamin'ny fizarana fahatsapana dia Andriamanitra manaiky le mpasavana hamaly fitianao. Halleluia, dia tahiny tomponareo telo menada izay nizara fahatsapana tamin'ity androany ity. Zao antsika nao hira anankiray ny mahatsara sy ny maharatsy dia ny mahatsara hitatsika izay ary hitatsika fa tena tsara zao manompo an'Andriamanitra tsara ny miaraka amin'Andriamanitra dia aza misaraka aminy aza mafoina mahasaraka azy fameraha foana amin'Andriamanitra. Ivavakantsika ao nantirity manjaloto tsika tirity ara irezony tsika hoe tsara ny tompo dia ampaherezony eo akaikinao any tokantranony tsara ny tompo rahalahy. Amen.
Move fada taurala Fatsara Mitumpu Farai Samualue Tiare Silata Itu kuri namaku Tenan sabaku Tenan sabaku Kizau Fanfidi Kasiba Warini Nisanti Mefanafu Waruja Waiswa Fitiavaniza Isoti Fadatau Fizimudera Sotranao zay Jesosy amin'ity fotoanandroany ity. Eny tokoa Andriamanitra fa tena ratsy tokoa ny miala aminao. Ary tena tsara ny miavana aminao satria tena tsara ianao Andriamanitra. Tsapanay zany fa tena tsara ianao Andriamanitra. Ary raha mbola te hiaina zany fahatsaranao zany zay Andriamanitra dia ny vahaolanay dia tsy hiala aminao zay. Zay Andriamanitra tsy te hiala aminao. Azaveranao misy miala aminao izay tsirairay avy reto Andriamanitra. Azaveranao misy miala aminao izay tsirairay avy reto Jehovah Andriamanitra. Fa ataovy mifikitra aminao. Fa fantatray ankehitriny Jehovah Andriamanitra ny lafitsarany sy ny tombontsoa amin'ny fiarahana aminao. Ary ny lafiratsy sy ny vokadratsy ny fisarahana aminao Andriamanitra. Tsy te hiditra amin'izany zay Jehovah. Mbola tianay foana ilay fefy manodidina anay. Mbola tianay foana zay hiarako ambany elatry ny tsotoa. Ambany hiaroko ny elatrao ny elofanay. Afenao ambany elatrao zay Jehovah. Afenao ambany elatrao zay Jehovah. Eo ny mahatsara anay Jehovah. Eo ny mahatsara anay Jehovah. Afenao ambany elatrao zay Tompo. Fa eo ny mahatsara anay Andriamanitra. Erana aza saotra ho anao.
misaotra ny afatanterahany fotoana tena faly zay tsy tapaka ny toriteny androany Jehova tena nitahana ianao ary tena nombana ianao voninahitra ny ho anao ankehitriny reto mpanomponao Jehova Andriamanitra dia tonga eto izahay midera sy manome voninahitra anao isaotra anao na reto mpanomponao izay tonga teto androany nandray fampahirezana nampahirana teto ny fanahinao masina tamin'ny alalany fampianarana misaotra Andriamanitra betsaka mety tsy voalazanay fa ianao anefa namasina mbola manga tsirairay avy dia aneo ny fahatsaranao ka manomboka eto indray Jehova Andriamanitra dia aneo aminay rehetrarehetra ny fahatsaranao ianao ampitombola efefa manodidina Jehova taio ny aninay Andriamanitra taio ny ara-panahinay ianao ane amoky anay ny matavy tokoa araka zany teninao zany dia tsy mba hisy angatakatiny eto tsy mba hisy olona tsy anakohaniny eto ary tsy mba misy olona omaina ara-panahy tsy androso ara-panahy eto Jehova Andriamanitra ampitombo ny fifandraisanay aminao ane ty toriteny ty androany ampitombo ny fifandraisanay aminao ane ty fotoany ty androany ho anao ny voninahitra raha zay rehetra nitoriana teto Jehova Andriamanitra no tsaingohan'ny devoly dia tsisy tafajanona ato anatinay oaka kosa ny vorehetra izay nafafy dia arovana amin'ny ranao Jesosy ary amo avy zato eny tsy manana-pataperana anatin'ny fiainana tsiray avy ho fiainana mandrakizay misaotra tamin'izay rehetra vitanao androany misaotra tamin'izay rehetra nataonao Andriamanitra fa tena tsara indrindra ianao dia raha aza saotra sy voninahitra anao hatramin'izay dia ho mandrakizay halleloia amen ivavatsika ho an'ny firenena mbampandrotsiana vavintsika Fabiola zanakandapa ivavaka ho an'ny firenena taitoko raha mba Fabiola anao fitenenana halleluia dia taitoko pastera dia makasitrika indrindra na amin'ny fitenenana taitoko dahotsika rehetrarehetra izay mpanaraka tsy tapaka ity vavaka fiambenana ity na akiradio andramoka izahao dia mbola era ivavaka retsika ivavaka ho an'ny firenena sady amarana ny fotoana halleluia ry Jehova Andriamanitra rainay izay tsara indrindra ho misaotra anao zay Jehova Andriamanitra ny fitiavanao sy ny famindramponao misaotra tompo malalo tamin'ny fahatanterahany fotoana tamin'ity androany izao vavaka fiambenana misaotra tompo malalo tamin'ny fitantananao sy ny fiarovanao connexion eny mbola tanteraka sy lavorary ny fotoana tandroany harivo misaotra anao tokoa Jesosy tamin'ny tenjy natorena mpanomponao fa tena hoe voarainay tokoa ary nanambara ianao amin'ny ny vokatsoa ny olona manatona anao sy ny vokadratsy ny olona miala anao Jesosy malalo ka dia misaotra tompo malalo iny fantatrehana ankehitriny Jesosy malalo ny vokadratsiny zany fialana aminao zany raha miala aminao tokoa zay Jesosy malalo tena hoe miala ny fefy satria ianao ilay Andriamanitra ilay fiarovana mafoanay Jesosy ary raha miala aminao zay Jesosy malalo feno fahoriana ny arety mandrika be dia be Jesosy malalo ny fahoriana zay mahazo anay raha miala aminao zay ary tsisy fifaliana tsisy amranana Jesosy malalo ny fiainanay ary raha mifikitra aminao Jesosy malalo dia tena hoe ahita vokatsoa zahay Jesosy malalo tsy te hiala tsy tehitra amin'izany fahoriana izany zay Jesosy malalo fa tena hoe ty fikitra aminao Jesosy malalo satria ianao ilay Jehova Andriamanitra be fitiavana endre tokoa Jesosy ny fitiavanao sy ny famindramponao ny olona sy ny biby tena vonjenao avokoa Jesosy ary ny olonao dia alokao amin'ny alokony elatao Jesosy malalo tena hoe fifaliana be ho anay zany fa fanananay ianao zany ary tena hifikitra aminao tokoa zay Jesosy malalo satria ianao ilay Jehova Andriamanitra fefy ilay manorina fefy ho an'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay ny tokantranonay ny zanakay ny zavatra rehetrarehetra mombanay ianao ilay fefy fiarovana mafoanay mba tsy hafahany devoly hangelingeliny anay mba tsy hafahany devoly anapatavanay satria ianao Andriamanitra fiarovana mafoanay ka dia tahiony tsirairay azy Jesosy malalo tena hoe fikitra aminao hanantenanao satria ianao Jehova Andriamanitra mpamonjy anay mpanafitra anay Jesosy tahiony tsirairay azy tena hoe fikitra aminao Jesosy malalo ka dia misaotra tompo malalo ary ankehitriny koa tompo malalo dia hitondra mavaka ho an'ny firenenay tsy mba miafina aminao zany firenenay zany ao ny firenenay tena hoe anjakany maizina ao ny miarabatena manandratena Jesosy malalo manjakao ny asan'ny maizina Jesosy malalo manjakao ny politika maro samihafa Jesosy malalo ianao ane Jesosy malalo afaka anova zany firenenay zany tondra mavaka ihany no azonay atao fa ianao Jesosy malalo no afaka anova zany firenenay zany ka io manokana amin'ny firenenay mba hiala amin'ny ratsy fa anao Jesosy malalo satria manjakao tokoa ny fanandrantantena Jesosy malalo betsaka amin'ireo vahoaka malagasy tena hoe mivavaka manompo anao milaza fa tena hoe marina ny zavatra zay ataon'izy ireo fa nefa ny fahotana tsy miala ao satria nieloka ny firenenay tena hoe efitra mampisaraka izy ireo aminao ary raha tena manalavitra anao amin'ny firenenay tena hoe tsisy azo antenena Jesosy malalo angatahanay mihitsy ny anjelinao masina Jesosy malalo angatahanay ianao ny fanahinao masina ane Jesosy mikasiky ny
firenenay tonga firenenay tena hoe iova anatona anao satria ao aminao rery ihany misy famonjena Jehovahandriamanitra ao ary aminao rery ihany misy fety afaka hiaro amalavala ny firenenay fa dia misaotra anao Jesosy malalo izay tsinjovo manokana zany firenena malagasy zany tena hoe anatin'ny fantsana lalina Jesosy tsinjovo ny kamboty betsaka amin'ny ao amin'ny firenena tena hoe manadratena tsy mitsilo ny kamboty manadratena manamary ny tena Jesosy malalo agatany tena hoe tsinjo zany firenenay zany ianao hiaro izy rery Jesosy malalo mba tonga firenenay tena hoe feno fiarovana ary hanana fefy ao aminao Jesosy malalo ka dia misaotra Tompo malalo ho anao rery ihany iny dera saotra voninahitra hatramin'ny talo indrindra ka ho mandrakizay raha misy tsy voalazany vavaka Jesosy raha tsy voateny vavaka ianao ny malala ny masoa ho an'ny firenenay Jesosy malalo tantera ho amin'ny fiainanay izany Jesosy malalo ary raha isarakety Jesosy malalo izay dia ny fanatrehanao tsy saraka aminay ary ny anjelinao masina koa itombo manodidina anay raha tory izay mitialina mandina ity ka io izay Jesosy malalo mety olo masomamy izay ary omeny nofomamy ihany koa ho an'izay efa miatry tontolo andro amin'izao fotoana izao Jesosy malalo ta io tontolo andro izy ireo ianao anay Jesosy malalo itasy hiaro anay tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony sabata no angatahako sy ametrahako izany vavaka izany mba ho voninahitra ny anaranao masina halleluia amen. Halleluia mankasitraka indrindra andranavavy Fabiola-tsika tao anatin'izay vavaka izay tapitra fandarantsika Jesosy amaly fitianao tombo sady mitombo fahasoavana hatrany maheza hatrany amin'ny asan'ny tompo halleluia tapitra ny fandarantsika ary raha amin'irao alanitra Jesosy dia raha pisy resika mioneto raha pisy ny fandarantsika dia manomboka amin'ny valora sasany dia mety aloha mampionona mitondra antsika anatin'ny fandarana misy sandrata dia dimbiasako amin'ny vavaka fiambinana ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika mbola afaka mitoira miditra anatin'ny site web ny akiradio ianao akiradio.radio12345.com dia mihaino ny onjam-peo ianao mihaino hiry ianao ara-pilazany tsara mihaino toriteny misy toriteny isaky ny adiny 3 amin'ny ray amby 7:10 maraina raha pitso mivianao zao fandarana zao mbola te hihaino ianao amin'ny ray amby 7:7 misy toriteny hafa koa tahiny tompo daholo tapandriamandry dia misaotra anao tonga teto androany ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra halleluia amen.